Izy mianaka tantara nosoratan'ny rovan'ny aina. Eto am-piandohana ho antsika rehetra izay mihaino ity tantara ity. Ity tantara ity dia trangam-piainana tena amin'ny fiarahamonina teny. Tranga fahita matetika izy ity. Izany no nahatonga ny mpanoratra nampiakatra ny venjivenjim-pony ka namorona izao tantara izao. Ary ohatra amin'ny farany ary. Herintaona sady izay no nalasa n'ilay vato malalako. Tao anatin'izay fotoana maharitra, taona iray, 12 volana, mivadibadika tao ny alina, ny andro. Tao ihany koa no natsapako ny mafin'izany hoe laozan'olo tiany izany. Nandao anay tsy sazoko vero rehefa niady amin'ny aretina maro samihafa. Fa nanao lalanenina rehetrarehetra izay fa ny teto am-pelantanana moa tsisy ka tsy efa manoatry izay angambany atao hoe anjara sy lahatra. Izay mianaka rery sisa no anina petrany teto. Izaho dia izaho sisa ny mamelona ny tafita kely. Miady amin'ny fiainana, manao ny ezaka, manao ny farahery rehetrarehetra ihany koa. Mbola tsy manary toky anefa satria manantena fa mbola ao ilay Andriamanitra tampony loha afaka manampy, ary raha mbola izy koa ny farany dia tsy foana tsy akory ny fanantenako. Dia an'izay ilay zanako mianatra ohatra ny zana-bahoaka, asa rehetra mba aona ihany koa ny fiainana any am-pianarana any. Eny eto koa aty dia lasa nieritreritra fotsiny ihany fa tsy ndeha aloha mitsangana manohy ny asa aman-draharaha satria betiny rakota eto raha toa ka tsy vita hatramin'ny farany ity. Ty azy ity ihany koa mba ahafahanay mianaka amin'ny velona. Zara aza mba misy vary iventy mba tsy ahafahan'ny tafita mandrofotsy amin'ny alina. Izaho moa lehilahy ny tena, lehilahy be herim-po, mahazaka na tsy misakafo ary amin'ny alina fa mandrofotsy. Ny zanako kosa nefa tsy avelako ijaly fa ataoko izay hatafita azy amin'ny anarany mihitsy. Efa lera firavan'ny mpianatra tokoa izao. Andeha amin'izay aloha hamonjy fodiana, hamonjy an'ilay zanako asy izay na efa ao an-trano no mbola tsy ao. Zaho rery sy sisa no mamakivaky ty lalany ity. Herintaona lasa izay dia zaho sy very malalaka no mamakivaky an'ity rehefa avy mamita ny asa izay hampanaoviny giarakoty. Dia ny mandrivy ve zany sisa ny ataoko dia ny mandefa saina lavitra. Apetraka eo angamba zany, apetraka eo zany fa aleo misikina, miezaka miady dia mitrakatrano amin'ny fiainana, tafita ny tanjony eto. Zany ataoko hoe lasa finany, tonga sady aty ohatra ny hoe lalana tsy natao. Aleo aloha mitsikitsiky mba ho hitan'ilay zanako fa mahery tokoa ilay dadany. Izy rehefa io ambaravarana io ary isaka ny ara-tonga izay Dada za tatany ka iny tany am-pianarana tany ny zombedy. Fa naninona ilahy? Tena zaka moa nisy kilalao tiako be izay tany amin'ilay namako dia mba hoziko hoe za mba ilalao an'iny dia tonga dia nitenenina hoe avy tany dadalizany fa nga dadalizany tsy mikarama.
aza matahotra lesy fa ividanako lahy na rehefa tsy mavidy dada dia anamboarana tombilina kely a. Merci dada, tiako be moa dada fa fanontaniana manina ho aty dada, fa zay ho ato amin'ilay be olona be iny de le olona zay no miteny hoe neno ny mbola hiverina. Andray re lanitro, inona re zany fanontaniany ity zazy ity zany? Dada ho dada ny loza mieritreritra be sady mangina be fotsiny fa izay ihany ho aneny. Mbola ho avy ihany lesy izy a, fa hitany lahy izy lasany amin'ny Jesoa dia mbola ho avy eo ihany izy na atsika miaraka makany. Fa zany Jesoa zany ve dada ela be vao miverina tonga aty sady zay zao zany miataka ohatra hoe Jesoa mitondra tômôbila dia neny zany miataka miakaty amintsika. Tsy zany lesy a, lasany neny dia any izy a tsera zavatra mahafinaritra be ho an'ny lahy zany moa. Eny dia mety mahazo tômôbila kely amin'izay zany zaho. Eny lesy a, fa andao amin'izay aloha sika sakafo fa efa masaka ny sakafo e. Dia inona zany loka nataony dadao zao? Inona re lanitra miteneniko hoe anana lesy a, anana zao ny ao fa mbola tsy nahazo vola dada dia rehefa mahazo vola dia atao tsara, atao matsiro be ny laoka. Iny tsy maninona ngena anana foana ny laoka fa rehefa hoe mba mihinana fotsiny dia tsy maninona zany moa dada. Eny lesy a, misaotra lesy andao amin'izay ry sakafo aloha e. Dada zany mbola te hinana nefa n'ilay vakely dikely. Ao ary ampiko amin'ny anahy aloha ny anilahy e. Dia lasa dadan'izay zany tsy mihinana na vao ampin-dada amin'ny anao ny ana dia lazainao izay zany tsy mihinana fenao any tena miasa be. Eny miasa be nge dada e, fa dada rehefa miasa dia mba azahoantsika sakafo ohatran'izao dia mihinana foantsika, sady dada nge efa lehibe, rehefa lehibe koa lahy dia any aoriana any a dia atao ohatran'izao koa, manao olona ohatran'izao hoe rehefa anao izy ka mbola misy ny eo ampelantanana dia afaka mizara. Zany ataoko dada le hitany dada tena misy namako mahafinaritra velo any am-pianarana any tena zay sisy mpinamana be, zay samy mpandikely dia zay samy tia milalao an'ilay tômôbila reny dia izy efa le milalao tômôbila dia teneniny fanakonko aty efa récréation hoe ota vita ataotsika sy ilay araka nosika tômôbila dia zaho itony zany tômôbila anankiray dia zaho onjy efa amin'ny anniversairako dia vitanao tata sy mama ny tômôbila kely. Eny lesy a, mankasitraka azy sika dia misaotra be dia be anazy fa anamboarako tômôbila amin'ilay be moa lahy zany a. Eny dada tonga dia ataven'le ina moa le tômôbila malaza be reny hoe siprintera moa za ina ny anarany reny, tonga dia ataven'izay sady zay mangezangeza dia amin'izay za efa manosinosika an'izay nefa le natokotany dia ohatrany hoe rehefa ela be any rehefa lehibe zany dia mahamahazo an'izay tômôbila reny konko satria teneniny mpampianatra ny any am-pianarana hoe zay atao amin'izao kelikely zao ny dia atao foana koa rehefa lehibe dia za zany za manosika ny sprinter kely reny dia tonja rengoa rehefa lehibe zany moa dada. Eny lesy a, mahafinaritra tokoa zany tanjona zany dia apetraka eo ampelantan'Andriamanitra foana ny fiainana zany a, dia ndao ary aloha sika hivavaka fa vitany sakafo, satria rehefa vita ohatran'izao ny sakafo dia apetraka eo ampelantan'Andriamanitra foana ny fiainana hoe nisy nahazahoantsika sakafo dia izy ny nahazahoantsika azy dia apetratsika eo ampelantanany. Ndao dia dada zany mitarika vavaka. Eny lesy a, raha eo mankasitraka anao zay amin'izao sakafo nomenao anay zao. Ny fiainanay mianaka kely ihany koa dia apetraka eo ampelantananao foana, na inikodonana inikiantra voniny izay zaka izay misy, ary ihany koa ianao tsy ampitondra ny fahoriana izay tsy sakanay. Amen. Dia za dada dia lalao fa izay efa lahibe ohatran'izao dia izay tsy miverika iva dia lalao atokotany ndanare dia tsy mandehandeha lavitra fa dada ihany koa mbola andeha hamita asa kely ny angarakoto iny zay lalao amin'ny tsy be masilita fa zareo zany milalao kanety ao dia zany dia hoany. Eny ary masoa zany zanako zany dia andeha hiasa aloha dada ary. Mazo tokoa dada.
ndry dia lasa indray aloha mamakivaky ny fiainana. Andeha mita kely ny asa aloha ny andro koto hoe fatoandro dia tsy maintsy fitana aloha ny asa nigarakoto satria raha tsy vita ny asa dia tsy afaka amin'ny sakafo ihany koa nge izay mianaka e. Tonga sady aty andao tomboka ny asa re an'izay ilay zanako any milalao izy. Za koa ty dia lasa nieritreritra foana ohatra ny tsy lehilahy. Aleo aloha mamita ny asa dia rehefa avy eo hita eo indray ny toy any. Lasady ty ny andro laloha hikarakara ny sakafo elemana ny an'io alina e. Aiza ihany ary tafita mbola tsy tafody ihany nefa ny andro ty efa ho amin'ny 5 ora sasany. Ndasa aloha jerevako any an-tokotany ihany fa sao dia varina milalao amin'ny ankizy ao dia tsy mahalala mody e. Fa naizanajanera aloha aloha tokony ny sakafo kely. Ty ihany koa mba misy vary ray kapoaka kely dia zarana roa zany ty ny androany tapany dia ny ampitso mahandro kelikely, ny ampitso maraina dia mitady indray andrahoana ny atoandro e. Leo aloha andeha hijery ny tafita. Iny kosa izy fa zay efa saika hitady azy. Ory tafita misasa eo tokotany dia rehefa avy eo mody misasa madio tsara fa tsy mety raha ohatra ka miditra atao trano nefa maloto amin'izao alina izao. Eny tsy dada sady ny tanako maloto be fa zay nanao lalaokany ataony tsy be masilita le fanteneniko tamin'ny atanjeny dia lay be ny kanetiny teo fa aleo aloha zay sasy. Atao madio tsara sasana daholo ny tanana dia sasana ihany koa ny tongotra dia rehefa avy eo mody aty fa hikarakara sakafo tsika sy lahy dia rehefa avy eo ihany koa tantarangany dada. Zay mihitsy le tsy avozako any dada ny mafinaritra be mihitsy ne dia tonga dia angano milay be indray zao ny tantarany dada dia valohan'ny atoy eo. Eny le izy ataontsika angano mafinaritra mba entintsika ihany koa manofo tsara amin'ny alina satria reniny mba hitovizantsika amin'ny olona rehetra. Zay indray dada sy le fiteniny fa hoino hoe dada zay hoa le lalao teo dia za le mipetrapetraka kely teo dia ohatrany ena hita amin'ny enzo zany Ndry inona re zany tenenin'ny zanako zany sa ve mety hoe nandalo teo ny reniny? Fa inona mampiakanakana be an'ny dada ohatran'izao sady mason'ny dada tady ho latsaka mihitsiny. Tsy latsaka zany lesy fa amin'le mitsokafo eto dia amin'le setroka dia disoka ihany koa dia lasa latsaka ny ranomasika fa tsy maninona zany fa ny kilalaon'le isany teo moa nilay be eo. Tena lehibe mihitsy fa mavalio dada hoe efa maninona nojonena hitany an'izany teo sa ve izy efa ty dia dada manafiny. Inona re ny avaliko an'izany ry lanitro? Ao fa ho teneniko any lamendalana eny ihany fa andao sika karakara sakafo avy aloha ny andana aloha alaivo viliry tetehana n'ity voatabia sy tongolo ity aingakaingana. Ty dia atao matsiro indray ny laoka moa dia efa riva ohatran'izao. Eny lesy dia tena taona ray miampy volana 5 izay no nalasana ny vadiko. Tao anatin'izay 5 volana izay ihany koa tao aorianany taona ray no nahatsapahako fa tena tolona sy ady ny fiainana. Na dia hoe kely ary ny teo ampelantananay sy tafita dia nentina nideran'Andriamanitra foana ary ihany koa anahafahanay ny velona. Ny karama ny amin'ngiarakoto ihany koa mba isaoran'Andriamanitra aloha fa tsy tapaka mihitsy ny karama ary indraindray izy dia mampitondra sakafo foana ho anay mianaka. Tsapany tokoa ny fangirifiriny nefa ny fianakavianay rehetrarehetra mba aiza amin'izany. Tsisy na dia iray ara manampy na ny havan'ny vero ary mbola tsisy tonga nitsidika sy namangy anay teto hatramin'izay nalasan'ny vero eritaona sy 5 volana izay mbola tsisy namangy na ny rainy na ny reniny mbola tsy tonga teto. Eny nenako moa dada sy mama izay ihany mba fiantahatana sy
fiangodiko tiana dia efa lasana avokoa. Mafy ny fiainana mafy, nefa mbola tsy teny hoe miangatra Andriamanitra fa matoa meny izao dia anjara sy lahatra ary vonona foana iady mba ahafahako matafita n'ity zanako ity satria io ny vatolampy provim-pitiavana isy vero ary izy no vero ihany koa andreakiana ko any aoriana any rehefa raha toy izy ka tafita. Ny anarany tsy nataotao foana hoe tafita ary vero ihany koa tsy nisafitofito foana izany anarana izany fa matoa izay no anarana dia tafita izy satria be fikirizana ihany koa na dia mbola zazaza vao 9 taona monjy izy amin'izao fotoana. Tsy maintsy miady larin-jaka, tsy maintsy miady lahy, tafita foana ny zaza ary tsy maintsy tafita izay mianaka. Fa hariva sady tia ny andro, iny kosa iny tafita fa efa tonga aleo izay mirahalahy aloha hikarakara sakafo dia andeha indray atao satria ny torimasiny mba hitovizanay amin'ny mpanan-karena. Maraina ny andro, izany ny feonako lahy tsy maintsy manainga indray. Andeha aloha mba hampidi-drano satria atao anatin'izay fotoana sy volana maromaro izay dia noho ny asa sy ezaka dia mba nahazo tany kely mba misy valam-parana ho anay mianaka no miangaran-koto. Tena be herim-po tokoa iny lehilahy iny. Izay ihany koa ilay hoe rehefa mety ny atao dia nisobaka kary mampidi-drano kely tsa noho ny asa mafy daholo izany dia misy valy ny asa sarany. Tafita mifoaza amin'izay lesy fa maraina ny andro Saka tata tena seka mbola be mihitsy izany vova fa tena zaho tena nanofy tamin'ny alina tata kay moa tata tsy nino tisy teo tsy ilay olon-dehibe ireny ihany manao fa ny ankizy konko atany eo. Eny lesy ny olona rehetrarehetra hitany lahy, ny olona rehetrarehetra mitovy daholo dia samy manofy daholo rehefa amin'ny alina fa misy nofy tsara dia misy ihany koa nofy ratsy dia misy ihany koa lesy ny manofy ririnina. Zaho any efa vazatra be koa ny tata no tena manofy ririnina fa ilay nofiko tamin'ny alina aloha ny tata tena milay be misiny tena hitany data izay le tao amin'ny litasy be ma dia nijery tele tao izay satria izy aleo manana tele tonga dia tena tonga plabenika ao any filazazy satria izay ny ataony ety am-pianarana satria ny ankizy ny tantarana izany daholo dia ny anany tantarako rehefa amin'ny am-pianarana eo aminay tatanay koa dia misy tele milay be dia ny anay avadibady nefa inona izany tele ako izany tsy fahafatany data. Inona indray re zany tena tsy haiko lesy zany lahy ihany zao mahafantatra zany ngamotsika manana tele way tendadafanna le tataratady isaky ny alohan'ny atao eniko le angano reny tokony le boky le mendaty le meneno mantsiny fa tsy dataka eny nameniny fa neny neny nameniny tatatato fetsifetsy ny teniteny eo izy dia le meneneny iny dia iny ny tele satria iny sady misy zany dia tata mamaky an'ilay izy dia milay be fitantarany dadazy dia izay ny anany tele ako ndre lalitsena tokoa dia izazy ity dia mahafinaritra be moa ny antsika ny tele zany tena nanitsika any amin'ilay na dia kaompilany zareo fa le nofo aloha iverena kely tata tena ny anazy zany nofo ny laibe zany tena za zany toy ny lehibe ony akony za to dia lehibe ony dia zay efa lehibe ony dia manao akanjo tena le mitovy be eny ambony ambany dia misy ohatrany t-shirt fotsifotsy ngamosa inany na anjeny dia maintimainty ony le izy dia eo alohako eo ony tonga feno olona be tabe dia za ony manao an'ilay akanjo maintimainty dia misy fotsifotsy ilay izy dia zakony dia zako miteny foana fa le teneniko tsy tadidiko tamin'izay dia le olona eo alohako eo mipetraka daholo.
Ndaso ary fa ho azavaiko amin'ny lala nofy fa andolotsika sakafo de aorinana sakafo sika de misasa ny zanako de rehefa avy misasa de rehefa manatitra lany de hianatra satria ny lalantsika mitovy zany de hiasa de lany de hianatra de lalantsika mitovy de tantarako rehefa eny andalana zany ndanary aloha misakafo fa efa ivonimbony eo sakafo lalahy de any dada zany aiza dada ho efa mahegny tsy mihinana akory dada io zao alazako amin'ny Jesoa zay sy de efa miteny dada tsy mety mihinana akory rehefa maraina nefa za sy mihinana nefa zany de hianatra fa iziny de hiasa tsy maninona leso efa zatra zany rehefa tonga any de anaterany giarakoty sakafo dada kay fetsy be ka lange rehefa le riva reny de za le mitondra sakafo reny de avy any amin'ny giarakoto reny mitondra gote amin'ny riva sotra zany de avy any amin'ny giarakoto tena milay be kosa aloha le misy mofo dipaina kely po manjainjay le oetany dada iny fa za aloha dada de sasa fa sao de dada eo kolongany zany ndanary misasa de rehefa eo misakafo de rehefa eny andalana sika azavaiko le nofo teo tafita andao am'izay lesy andeha aleo aloha aniditra any de andao andeha so adino ny cartable andao am'izay mianatra de tatazany dada am'izay moa le nova ty andalana fa eo am'izay dada le nova za rehefa ty AMB sady misy zavatra tiany kantata koa zao rehefa avy eo eny ary somary lavalava kely manazava azy fa fitipitinina angambany hitan'la ny anaran'le hoe akanjo maintimainty de misy fotsifotsy t-shirt moa ny fitenilana azy teo costara ny anarany reny hitan'ny la misy sary zay eo sarina isineny de manao an'ireny tena ohatran'le anaovany tady mihitsy le izy de ohatran'iny costara ny anaran'iny de lobaka fotsifotsy de feno olona be deabe mipetraka eo alohan'ny la any aoriana any ianao tsy maintsy ho tafita ary tonga amin'ny toerana ambony de reny olona reny manodidina anao reny misy reny manampy anao misy reny ihany koa mpiara-miasa aminao de misy reny olona reny olona tena tsy mafoanao mihitsy de misy reny olona reny mpiara-miasa akaiky aminao de izy reny ianao no mitondra azy de izy no manampy anao de ianao no miteny ny zavatra atao rehetrarehetra de misy amin'izy reny no manantanteraka azy za zany tonga de lehibe zany rehefa lehibe de tonga de laza ohatran'izay mifotsiny tsotso zao tato tsy hoe tonga ohatran'izao fotsiny fa tanjony reny ary ihany koa ny atratraranan'ireny tanjony reny de mila fikirizana foana mila mikitry foana ninninina amseho de manana fikirizana de apetraka ny tanjona ianao zao vao enina taona mbola be deabe ny lalana ho diavina de dady eto foana manampy anao de ohatran'izay zao mety tao anatin'ireny olona mipetraka reny dady ontso za tsy nahita ny dada tao fa olona hafa daholo le izy toko eny fa mety hoe tao dada fa tsy hita teny fotsiny eny lesy tsika be resaka be fa efa ho tonga ela za ihany koa efa ndeha hamonjy ny asa mazoto zany zanako zany mianatra mazoto mianatra de rehefa atoandro indray tsika miona ay marina moa androany lakamisy ay marina moa nareo miverikariva eny arany de dada koa mazoto be mihitsiny mazoto lesy tafita lasa indray za ty sy ny vinaniko aleolohana tsatoka angady de atomboka ny asa fa tsy be eritreritra de aleo aloha miasa tsara satria rehefa miasa tsara ihany koa de misy vokatra tsara azo raisina foana milohan'ny tena resaka alohany de milohan'ny tena asa ihany koa de apetraka eo ampelantan'Andriamanitra foana ny fiainany amin'ity maraina ity ihany koa ary apetraka eo ampelantanany ty asa zay tsy maintsy ataoko mahamay koa ne zany andro zany masoandro koa ty migaina de migaina eny
mafiainy aloha ny asana izanady zany ary satria eto foana ny mba androtoko-piainany tsy maintsy miasa aloha raha te ho tafita satria ny fianarany ihany koa efa tsy vita tsony satria tsy naharaka dada sy neny any nefa reo zoky nalana vavy dia tsisy mba matsy ahy eny tsy mety lo hoe metehatra be amin'ny olona na izanaty zany ary nefa dia tsy mba nisy namangy izy ireo na dia tamingan'olona anankiray ary dada sy neny mba fiantahatahana tsy eto tsony fa na izanaty zany tena mamaina izy zany andro zany zay ihany koa ty ohatra ny manomboka reraka izany reraka tapoko fa maninona ry aho marary be ihany koa ny lohako fa maninona re aleo mihitsy aloha hiaka sisiny fa tena tsy zakako izany fitefitefiny lohako izany tena marary tsy zakako izany lohako izany Andriamanitra fa maninona ry aho dia ahoana ny zanako tena marary be ny lohako tena tsy zakako tena tsy zakako aleoloha isotro rano kely tavany koa adiniko aleoloha ery amin'ny loharano ery isotro rano aleoloha misotro rano ny andro koa tena mamay be dia aleoloha makaloka tena zay fa mba mahazo azay natratra n'le rano teo angamba tsy ampy rano aty tena ahoana reny atao hoe ny asa nefa ty mbola tsy misasaka dia sanatria ve andeha hody sady za ve ty azaka angady tsony aleoloha makana kely farafaratsiny mba mavita ray dingana dia mody rehefa avy eo reraka tena reraka fa na inona ary nahazo anaty eo tamin'ny maraina tsy maninona tsy vetiny tsorono eo dia reraka eny aleo aloha ody dia andalo amin'ngiarakoty fa aneo ihany koa laka misy dia tratra ho an-tranony eo izy amin'izao ora sy fotoana izao tonga sady aty alaka misy ihany mandalo ato rehefa atoandro takan'izao misy olona foana nefa dry toa mihidy daholo ny varavarana rehetrarehetra tena mihidy daholo ny varavarana rehetrarehetra ndrasy loha hijeriny manodidina sao dia aholy mpanampy akoatrana reny tena tsisy olona ato na ray ary nefa androany laka misy dia inona re zany ny ataoko aleo aloha mipetraka dia andeha hamonjy fodiana dia any an-trano maka eny mafy raha samy mafy izany fiainana izany ry lanitro tsisy mba hiantahatana raha mba teo mantsy ilay vady malalako raha teo ihany koa ireo ray aman-dreniko afaka ny antana dia nisy ny tarainana miangatra ny fiainana voateniko ihany ilay teny anankiray izay tsy tiako tenenina satria rehefa marary ohatran'izao atadidiko tsara dia eo foana ny eny mikarakara tsy horininina rehefa marary saingy indrisy moa rehefa tsy teo ntsony dada sy neny dia tsy niraraindreo zogo koa satria ambany fianarana zahararana vita dingana segonda dia nitsanina tsy niraraindreo zogo ntsony fa hoe mandany sakafo tsinony dia nalefa nody dia izao ty tonga ty an-tanàna ty izao indray mba hoe isy an-tana ihany koa rehefa nanambady ny fianakavian'ny very moa mahitahita tao ihany
tamin'ny verim-bola teo dia anisan'ny tia daholo ireo fianakaviany. Nefa moa rehefa lasa le nikambanana dia tsy fantany intsony izay mianaka. Eny mafy zao ka tsy maintsy zakaina. Aleo aloha mody fa any andro izay mbola hiratra ny fiainana. Tonga atao trano izay tsy zatra mipetraka atao trano koriny. Inona reny ataoko e? Aloha karakara fanefitra mba hampijanona an'izany fietoetony lohako izany satria marary amafy izy izany. Aleo makaina. Ndry zaho ve sisany mba atao tokantranonay? Ireo fananana rehetra efa tapitra namidy daholo. Ity finday izay any very ity sisany mba ho tahiriziko ary tsy maintsy tahirizina ampiasana satria tiany mba fananana velan'ilay olo tiako. Ary omenany tafita ihany koa ity raha tahinika lehibe izy ka mahafantatra izay tokony ataony. Hoadray, ary maneno ke izany telefonina izany? Andraso aloha raisina. Allô? Salama tompoko, izaka izao azafady. Ay ve ngiarakoto mialatsiny fa tena ohatrany tsy ato anaty repertoara le numéro moatra ny vaovao be ihany koa. Ay ve tsy maninona ka. Tena nandalo tany aminareo mihitsy aho teo fa ohatrany tsy salama kely dia no teny atsaha fa tena mahatsapa hoe tena reraka nararibe ny lohako dia nijanona mihitsy aho. Dia mba nandalo tao aminareo hoe hiera hoe mba afaka tsy miasa ve andro any hariva satria raha marary eo dia hoaizany zanako. Ay ve tsy maninona, tena misaotra betsaka tompoko, tena mankasitraka, tena Andriamanitra ny amalisoanao. Maheno tsy eto mandritra ny 2 volana dia ahoana indray izany raha mise. Tena izay nefa izao tena tsisy sakafo na no atokona ara. Dia ahoana re izany e? Eny andraso ary aloha fa hitady vahaolana ao anatin'izay alohany dia rehefa tonga izany hiteo ny atao e. Eny ary tompoko mankasitraka. Ao ary aloha fa andalo kely any aminareo any dia eny ary ao fa andalo any amin'ny any ary izay rehefa ariva e. Eny ary eo dia mirarisoa dia mbola mamerina ny fisaorana sy ny fankasitrana ihany monsieur Rakoto. Raha tsy ianao angamba dia asa izay nahazo anay mianaka. Andriamanitra ny amalisoanao. Miezaka manafina amin'ngiarakoty ihany aho satria ny kilema izahana tsy ampahafantarina ny olona ihany na dia hoe marary ary nefa naizana zany ara tena tsy zaka. Marary ny lohako fa aleoloha akaina kely. Ny androko hoe fa manomboka harivariva ty. So ihany fa mbola misy io ampindoka kely io mba ielemanay mianaka. Mbola misy ihany koa ny fahary. Na kelikely ara dia tsy maintsy hohanina aloha satria ny tany mena tsy rehatra. Ny vola izay mba tahiry ihany koa efa lany daholy. Raha tsy narary mantsy ny vadiko. Eny efa alaneny reny tsy fanomezantsiny fa fiainana daholo zany. Tato, zaho tato tena eka be avy ny antra fa izay nanao problema be teo dia tena eka be izany saiko dia za koa eka be hoatray. Tato to tsy mamaly mihitsy fa tato hoa maninona e. Tato mba voazo teo moa e. Hay ve ny zanaka e, tavita marina. Tonga soa lesy avy ny anatra. Manina hozy izy laha teo? Tsy moa izany izy tsy no ny tatako izay teninay itomany fa tatany kisy minonako iny. Mangina lesy voaka izay henoko le ny teneny laha teo fa
mbola nieritreritra zavatra kely fotsiny a. Io ndray tata sy lehibe tsetsa be tata efa tenenin'olona foana amin'io rakoto efa tena sahizana angamba miteny an-dada amin'io be tsetsa io fa tadidiny dada tsika zay zao tsy tadidiny dada indray le indray ariva le tany amin'ny garakoto de dada le mietsetsa be le zany tazomin'ny dada fotsiny fa dada tsy ohatrany hoe tsy fantany dada zany hoe hoa de dada mietsetsa be de efa teneny garakoto izy tamin'izay de mbola avenany ihany. Ianao lazako tsara ianao zao. Tsy mieritreritra lesy fa eny mieritreritra ihany fa zavatra kely ngamba nieritreretiko hoe mba mieritreritra fotsiny. Way, fa inona dada io mbola tamatra io zao misy ravina de misy rano konkoa io amin'ny zinga io. Fa dada maninona misotra an'ireny? Tsy maninona lesy fa narary kely fotsiny ny lohako a. Dada marary kely ony ny lohany nefa zay efa marary kely ny lohako de dada miveritsaina be de za koa zany tady hiveritsaina marary kely ony lohany dada zao marary be ny lohany fa izy manafana sao de feny dada fa tsy fantako azy zay dada reraka be ry. Ka avy ny asany lesy de reraka eny fa andao karakara sakafo amin'izay Andriamanitro. Tokoa moa ke mbola tokony andalo any amin'ny garakoto. Mila mandalo any amin'zareo satria misy zavatra nasainy nalaina any. Tafita afivetivety aloha Ahoana izay tompoko? Andao lesy aloha any amin'ny garakoto tsika de hiaka zavatra any de rehefa avy any tsika mikarakara sakafo hariva. Ndao aizany sady efa hariva ny andro. Tonga sady lesy tsika salady. Peresaka be koa moa eny andalana. Marary afa miezaka mitraka mba tsy ho hitany zanako ny klemako. Mba tsy ho hitany ihany koa hoe marefo afa tokony mahery foana eo anatrehan'ny olona rehetrarehetra de tokony mahery. Ode dada, itsy misy olona, tena dada ka ny atsony. Eny andrasoary fa hoe nivetivety ahy ndao amin'izay lesy tafita andefa efa azy le zavatra napetraky ngarakoto ndao amin'izay oto fa efa ariva ny andro. Dada, sady efa maizina be ary ny andro za dada mandao tsy andeha amin'io Ndao lesy fa tsy maintsy mandeha sika akaiky ange io ndao andefa miaraka amin'ny dada ny lahy ndao tsika andeha. Ndao zaniko de za dada bababe za indray olona efa olon-dehibe io be lesy ndao moa mandeha avita tany dada ingana sady mbola misy devoir zao atao ao an-trano ao. Ndao dada moa dada azakatsaka fa za matahotra sady efa iva be tsika zao fa ty amin'le kotaota be io. Ndao moa fa tsy maninona zany io rehefa mandeha ohatr'izao de apetraka eo ampelantan'Andriamanitra foana ihany koa ny dia sy ny lalana izay diavina fa izy miaraka amintsika foanafoana na aiza le atsika. Eny dada, tena rehefa za rehefa teneny dada izay de tonga de mahery be any lasa tsy matahotra indray. Zay tsika andeha. Tsika nge fa mandeha zao tsika za kosa ny ohatrany dada zany laza petsetsa hoe ty tadidiko hoe mandeha raha zao. Zay indray lasany vazivazany lama. Tonga sady le sika efa hitsavaratra itsady ny trandro. Way, dada zay ele trano fa misokotra be amin'ny varavarantsika fa nga dada tsy nanidy trano le teo. Andriamanitro, tena nanidy trano teo ka? Tena nanidiko tsara mihitsy ny trano fa maninona ny misokatra? Dada tsy nanidy amin'io kolony zay ohatsa izay misokatra le trano. Dalo hitsaka sady zay mba matahotra kongo maizina be le andro. Ndao ary
Andriamanitro, adray rery lanitro, nisy namaky tato ny trano. Maninona tsay hoe tata, nisy namaky ahoana koa ny trano. Nisy namaky lesy ny trano. Andry akakio, tsisy tsony eto, lasa daholo ny rolesin'ny vilany zay mba hikarakarana sakafo hariva, dia inona reny atao hoe Andriamanitro. Tata, tsy reny tsisy tsony aho eo ambony latabatra eo, sady tsisy viliny, tsisy vilany. Zasy tsy endreko ilay tobila nambaon'ny tady iny fa mbola tambany latabatra angambany izay. Tobilako izao mbola hita fa tata, le vilia sy vilany tsisy tsony. Zao hoe zao lesy sopatra ny fiainana daholo zao. Na izany zany ara tsy kivysika fa mbola mananteny dia inona re zany ny ataontsika mianaka raha zao ndeha ho any amin'ny sefim-pokotany tsisy iraharaha satria mavolamba, manoto lamba tsisy iraharaha. Zao ihany koa ny atsivonjy tsisy miraharaha, maloto lamba efa mandra dia mbola misy misopatra ihany kely eo ampelantanana ary nalaina taminy. Mafy zao hoe nefa tsy maintsy mitraka, tsy maintsy zakana satria lalam-piainana daholo zany, lalam-piainana mitondra ny any amin'ny fandresena. Averiko foana ty teny ty hoe tsy maintsy ho tafita izay mianaka, tsy maintsy tafitako ny zanako. Tafita avy lesy avy aloha jerena ny anatin'ity sase ty dia engane mba hisy hohanina ato mba ialemantsika ny alina dia amboatra hiditra any rehefa avy eo. Tana tiarano le sase. Ao ary sokafany, ino kosa iny fa mba misy mofo ato anatiny dia ndry misy vary. Azy tiana vary dimy kapoaka na 4 kapoaka nefa ny andrahoana azy tsisy. Dia inona reny atao hoe ngiara-koto nefa mbola maharitra andro maromaro vao tafaverina. Aizany ahita vilany ndry mafy zao. Ty lesy tafita ho an'ity mofo ty ho an'ity mofo ty dia izay tsy lany ajanony eo an'ny dada fa amboatra hiditra ny dada dia rehefa avy eo misasa dia matory dia dada zany tsy hinana raha laniko daholo ty. Eny raha lany lahy lesy tsy maninona, raha lany lahy tsy maninona daholo fa hoany dia izay tsy lany apetrao eo dia rehefa avy eo misasa dia matorintsika mianaka. Eny ahy lalo aza hinana mofo. Vita avy ny sasa tongotra lahy efa vitako ihany koa ty ny varavarana fa andeho amin'izay tsika atory. Dia io dada misy mofo fa tsy laniko daholo nefa za tsy teniteny hoe za mbola dia hinana fa dada tsy mihinana raha vao laniko daholo le izy fa sy kely ifampisarana fa za foana ny teneniny tamin'ny taloha dia taminay mbola niaraka taminay dia za foana ny teneniny hoe sy kely ifampisarana. Misy tenitenena izay foana fa tsy mety tadiriko fa ngamba izay efa lehibe ateneniko. Dada ty hoale mofony dada. Eny lesy elako ara dia varina zange varina be mandinika an'lahy fa ina mavarina ny zanako. Tsy zany dada fa za mieritreritra an'le devoana ataoko tany am-pianarana iny ho avy tonga dia tena tsisy diso mihitsy n'le izy. Faly be dada rehefa mare an'izany lesy ialany fanantenan'ny dada. Efa andao amin'izay sika atory ary efa laniko le mofo dia andao amin'izay sika atory. Saika tian'ny dada an'izay zao le fomba le fatao foana alohan'ny atoy. Hay mo ndao ary ndao aloha ny tantarana ny tiangany ity. Inona indray no tantarana ny lahy? Tavy an'le mbola tsy nitoy izany dada nitoy le fahamalemy sy koto be kibo iny mbola tsy nitenen'ny dada nitoy fa iny izao nitohizana androany. Ndao ary tsy te ho asehoko amasin'ny zanako fa malahelo loatra satria ny kely ho ampelantanana indray ny misy maka. Malahelo satria ireo mba efa niariana taona maro ihany koa na dia kely aza dia nanjavona tao anatin'ny regny mpimaso. Mba iza loatra ireny tsy matao tody mahavitany ireny.
alina ny andro ty. Iny fa natory kosa azy ny tafity. Zaho ty tsy mety mahita tory. Ndre fa maninona re any tsy mety mahita tory? Efa miezaka tsy mieritreritra nefa tsy mahita tory. Dia inona zany no andrahoanay mianaka raha ampitso? Inona ny andrahoanay sakafo? Ny vilany izay mba kely tsy lafo, lasa ny mpangalatra, lasa ny tsy matao tody. Marina mafy raha mba hita tory amin'izany fiainako izany. Efa kely mbola ankelezina ihany. Mafy nefa mitraka, tsy maintsy mitraka. Tsy te hamerina ilay fiteny koa hoe miangatra Andriamanitra, tsy miangatra izy fa matoa-petran'izao dia lalam-piainana tsy maintsy isorana. Tsy azo atao ihany koa ny mametsiny azy. Ohatra ohatrany mbola misy an'ilay vilany kely iny marina nge ao ambany fandriana hoe mbola tsy nampiasana mihitsy le nampiasana tamin'ny vero, le teny amin'ny hopitaly, le any mba nividiany sokiny. Nefa raha ikoropoka niny amin'izao alina zao, tsy ho taitra indray tafita. Ndraso maraina aleo hiezaka atory ihany, anakipo maso. Ato anatin'ity alina mangina ity indray no hialanay sasatra mba hitovizana amin'ireo olon-drehetra, na dia hoe mikely arany eo am-pelantanana, dia miezaka hatrany mampionitra sy mampivoatra ary mampitombo azy amin'ny lafiny rehetra. Dia ty alina ty ihany koa mba hialana sasatra kely. Ty za dia narary aza adiniko teo noho ny fahitako ny zanako. Be herim-po tokoa ty zaza ty. Hanomboka indray za sy ny revirevy fa aleo aloha hiezaka anakipo maso dia atory ny labozy ihany koa ty efa mitady ho lany. Engany mba tsy ohatra nyity labozy ty ho tady lany ty ny fiainana fa labozy mitsilopolopoka iamazava ary iangeza trany mba anazava ny lalany mianaka, indrindrandrana anazava ny sainy tafita sy anazava ny lalany ihany koa. Soavan'ny alina lesy tafita kely soavan'ny alina lesy njaka. Maraina sady ny andro izay akolao andrefa-tanana izay ny mba manahitra isaky ny maraina amin'ny 4 ora sasany. Aleo aloha jerena mangingina mba tsy ho atao mitapatapa ny fijerevana n'ity vilany kely izay nampiasana tamin'ny verona rary. Ndraso aloha jerevana tombany farafara ato. Hitako zazy inisy ka mbola tsy nampiasana. Ity ilay efa nieritreretiko ihany koa na kely ara dia anyrina ny tafita tsy maintsy hipetra-drery ary tsy maintsy ataoko izay tafita azy eny andreny vohatra dia mba ho ampiasany anyrina any. Nefa moa tao ahoany, tsy maintsy lalana izorana dia tsy maintsy ampiasana satria inona indray no ho ampiasanay mianaka. Lasa aloha hikarakara sakafo maraina satria mba misy vary sy laoka ihany koa teo nalaina tany amin'ny gara-koto. Tafita mifoaza teo amin'izay lesy tafita mifoaza teo amin'izay fa maraina ny andro mbola hianatra ne handrekako to tsy mety mifoko ary le zalahy ty. Tafita mifoaza teo amin'izay Tady koa zany, za mbola te atozy be nefa tady manaitra fotsontsotro sao. Foaza lesy fa andeha hianatra. Fa maninona ka zany dada tamin'ny alina nanofy te tsy ohatran'ilay tamin'ny farany indray le nofy Fa inandray ary ny nofon'ity zazy ity? Hitany dada alolo ny tantarako fa za sady matahotra hitantaran'ilay izy.
fa inona tantara ho any dada fa dada ny eto foana miaraka amin'lahy eto foana izy. Hitany dada nanofo za tamin'ny alina de nisy olona zany ony a de izy ony ngeza be sady lava be de hitany dada le izy za mbola le manao an'le akanjo maintimainty ina moa konstana moa sa inany na le izy teo kostara le izy le manao an'le constat iny de nisy olona ngeza be zany ony de ny anazy ony milay be koa ny akanjony de tonga ony izy de teo akaiko teo de za ony tonga de to de nesoriny de nesoriny taizy lahy mahaliana zany nofony zanako zany. Hitany dada za zany mipetraka eo amin'ny seza de misy stylo eny amin'ny tanako de misy latabatra konko de tonga de nesoriny teo de nesoriny teo de inona nataony lahy? Za tsy namaly fa vo nesoriny de tonga de laza de nalahelo be azy efa avy eo de avy eo natahotra be fa ndeha otony de ndeha otony za nefa nefa ngeza de zao ahy matahotra de ndeha otony za de nisy nanakana teny an-dalana. De rehefa nisy nanakana lahy de ahoana? Nisy nanakana de rehefa nisy nanakana de tonga de misy manoaka antsy ony le olona de za ony teneniny hoe vola ony sa ena de za tonga za to de nitsoka de ka efa nisy kotao azinako nisy olona anakiroa de tenikendany eo de kay dada nanaitra anazy efa avy eo de ao fa ho azavaiko any latsikelikely eny any iny nofiny azavaiko any latsikelikely iny fa tsika efa tara de ndaolony mikarakara sakafo aloha ny sakafo moa efa masaka efa masaka reo ny sakafo de ndaosika misasa de rehefa avy misasa de mandeha indraitsika manohy ny ditsika ilahy mianatra de dada andeha hiasa zany nda hoanany fa nazany aloha za mazoto mianatra be fa za le tamin'ny maly za tena tonga de teny le mpampianatra za mahay be ony ozy izy iny mahafinaritra le zany zanako mianatra tsara ny ampianarana tokony tadidiko foana le nteneniny iny hoe fianarana lovatsa indrindra zay misy ngele tsy afozany dadany mota kely ty ndao are ndao misasa de ndao sika andeha de mbola misakafo aloha fa sika adiny sakafo de rehefa fetsika mandeha. De tia indray zasy ny vizavizako eto toeram-piasana eto tsy mba toeram-piasana voafianyrindra nefatra fa toeram-piasana kalamanjana angady eto ny mpienina tanin'ny taratasy roa taona zay tafita ihany koa analan'ny fanadinana CPE kely ny teo ampelantananay hatramin'izao mbola kely fa efa miezaka tao ihany koa ireo ny sopatra marobe de efa miariva tokoa tia ny andro ka andeha hamonjy ny toera-bodina ihany koa kivy de kivy ihany ndeha hody satria ngiarako to efa manomboka sahirakirana satria ireo zanany indray no manarama ireo zanany izay tsy mitovy amin'ngiarakoto fa somary manao didiko felehibe tsy hita izay atao tsy hita ilay tany kely mba nomenanay ary efa saika nalana taminay efa manomboka miaratsy ihany koa ny toy ny tantara nefa mbola manantena foana eto nefa dia tsy maintsy misikina fa analan'izay fanadinana CPE izay tafita tsy atao izay mampalahelo azy fa atao foana ny mampifalifaly azy miezaka hatrany mba manome ny sosiny tsara ho azy nefa rehefa matady amirapiratra indray ny andro dia renindray ny mpisopatra fitady ho avy asa indray aloha izay iseho rapitso tohatra ny tsy teo any amin'ngiarako to nefa rapitso ny fandraisana ny karamako ngiarakoto moa efa tsy aotsony ny any mba hifandraisana mianaka dia anjo taroby raha mba fantany mantsy ny mahazo aty izy ilay fa nyraisiko raiko ohatra ny raiko nefa ihany koa dia tsy maintsy nandeha
Reo zanany sisa no mikarakara ny fambolena sy ny taniny aty ary reo fiompiana marobe. Efa somary manahirana koa ny atao amin'jareo satria toa efa mieritreritra ny anala sady nefa tiany mba ady lehibe tsy maintsy ataoko ary dingana voalohany eo amin'ny fiainan'ny zanako ihany koa mba afahany manala an'izay fanadina-panjakana izay. Nefa ny hany mahavelom-bolo ady ny fahenoko ireo fitantaran'ny mpampianatra fa raha izany CP izany dia vitany tafita mora foana satria anisan'ny zazabe fikirizana izy. Tsy mora kivy ihany koa ary mahay mikarokaroka. Izay ny mba mahavelom-bolo aho. Ary ihany koa ny fitantaran'ireo namany fa tena kigasaina tokoa raha hitafita. Mandre fotsiny aheto fa andeha amin'izay aloha ody andeha ody dia tsy maintsy misikana tsy maintsy mandalana ny rikarakoto zanany zany rapitso. Ndry jereny ty zaza efa mipetraka eo tokoa nambaravarany miaraka amin'ny kahie mivelatra. Ndry Dado, tena za tata mianatra lesona fa ozy le mpampianatra anay ozy za le mpampianatra anay iny me hoe tsisy fotoana vehivehy zany ho fa efa ohatry mipetrapetraka dia na tsy milalao dia mianatra dia za mipetrapetraka eto miandra ny tata fatako hoe mbola rehaka avy ny asa dia elaela vao tonga dia za to dia nianatra lesona eto tokotany eto toko moa tsy betony dado. Tsy bediny dady tiako foana moa ny zanako rehefa mianatra tsara dia tiako atao tsara ny fianarana sady efa anala fanadinany ihany koa nge. Dia tantata za efa afaka fianarana eo efa vitany ana ny CP dia za to dia hianatreny amin'ny CZ dia za tata mba te hianatreny amin'le fianarana le milay be ireny fa eno mahay be daholo ny ankizy sady mahatafita vetivety. Inona reny ho lazaiko hoe raha ilaza hoe tsy vitako tany kely ray dinganany mba hivelomana mianaka. Tsy maintsy miezaka fa ny atafita azy ny atao. Lesy mbola volana maromaro zao fa rehefa afaka CP ny zanako dia ho ampianaritsika amin'ireny fianarana mahafinaritra be reny zany hoe faly be mihitsy amin'izany tenen'ny tata zany vao amin'izay moa vao nitsamy fa za mba te atoto kely lony ndao ary androso ary dia hitan'lahy efa rivariva ny andro reo tokotanareo ihany koa tsika efa mba misy akoho dia ampidirina reo rehefa avy eo zany eny ao fa ampidiko efa avy eo fa loloaka ina kely lony za fa zany efa avy nianatra eny lesy inona indray ireny ataoko hoe ny fanena tamiko ny mpampianatra ny tafita teo fa misy vola angonina hony satria hikarakara excursion ry zareo vola ray alina ariary ny eto am-pelantanina tsisy afa-tsy 2,000. Inona ireny atao hoe raha nambaran'ny mpampianatra tao anatin'ny fivoriana dia io excursion io no ahafahan'ireo ankizy mahita toerana maro samihafa satria andeha ho any Antananarivo. Maro ihany koa ireo toerana ho tsidihany. Fantatra ao anatin'ny hoe fahavaratra dia sahirana ny ray aman-dreny ka na misy ary ny fanampiana avy nivelany dia tsy maintsy manampy ihany koa ireo ray aman-dreny. Ray alina ny mba angatahana izay sady ho an'ny saran-dalana no sakafo ho an'izy ireo satria hiarana daholo ny zavatra atao any. Tsy maintsy miezaka satria io fotoana anankiray ihany koa mba ahafahan'ny tafita mahita toerana satria voateraka izy dia teto amin'ity trano ity ary mbola tsy niala teto amin'ity toerana ity ihany koa raha tsy hoe andeha hianatra sy andeha hivavaka. Tsy maintsy miezaka, tsy maintsy mahita ary tsy maintsy mitady. Ny teny filamatra ary tsy maintsy isikina antsika ray aman-dreny teny hoe atafitany zaza
satria ahafahana mamaritra ny hoaviny ihany koa zany. Tsy maintsy miezaka Andriamanitra ihany koa tsy mijery miakatra fa mijery midina, tsy maintsy mahita. Dia inona re zany ny ataoko nefa 2 arivo ty ahoana, tsy ampy 4 arivo ariary, ray alina nefa nybatakin'ny any am-pianarana. Ny asa tsisy nataon'ny zanakin-giarakoto dia efa tsy zakako, efa mila tsy zaka ntsony satria nanikarama rehefa mitady tsy ho azo. Dia ny andro fanapa-kevitra azoko natao dia tsy nakany ntsony fa mba misy angady anankiray ato am-pelantanana dia izay nentinay mianaka miasa le tanimboly anankiray izay nomen'ngiarakoto anay mianaka mba hivelomanay dia io no ahodikodiny eo. Nivokatra nefa mbola tsy miakatra, ny andro fahafaratra ihany koa. Dia tsy maintsy ho amidy ihany zany tiako ty. Raha mba azo an'izay moa manakory. Izay akoho tena tsy foko, nahita fity ihany koa ary tsy mahafoan'io nefa tsy maintsy akoho anankiroa ny eto am-pelantanana. Tsy maintsy amidy ny anankiray mba ahafahany tafita mandeha mba hitovy amin'ireo sanam-bahoaka. Eny, tapaka ny hevitra fa tsy maintsy andeha andeha eny an-tsena. Tsena koa moa ny andro, laribia, aleo andeha hivarotra n'ity akoho ty aloha ny aho. Ty ve tsy mba vita izay mba vitany? Dado, zay hony zay ho manao excursion de makany an-tanana io hony zay mandeha de mila vola hony de ayala hony ny ilainy. Efa nitenen'ny mpampianatra ilay siny nisy fivoriana nataona iray aman-dren'ny mpianatra sy ny mpampianatra dia efa niteneniny iny. De za moa dado tokony mandeha za mba te ahitan'izany tanana io fa za mbola tsy nahitan'izany mihitsiny. Eny lesy aza manahy fa tsy maintsy mandeha lahy, tsy maintsy tongany foana zany misaotra betsaka dada. Eny lesy mba lafo 2 arivo sy ray alina iny le reny akoho. Eny mba hanatavy ihany koa leny satria le mba amikamokanina sy amikamokatsaka tao mba nomena azy daholo ny ray alina zany omena hoentin'ny tafitara-pitso. Dia ny 2 arivo zany mba manampy kelina aty am-pelantanana dia mba misy 4 arivo zay kely mba hifaliany isaorana foana ny anambony satria izy no manome andreny. Tonga sady aty nafinaritra ihany koa ny teny an-tsena satria mba nifanena tamin'ilay namako teny raha ny resaka nay teny an-dalana teny dia io excursion izay ho ataon'ny mpianatra io no ahafahan'izareo mahita toerana maromaro satria betsaka ireo mpianatra ety ambanivohitra ny mbola tsy nahitan'izany Antananarivo. Ary ihany koa miasa amin'io sekoly anankiray izay ianarany tafita io fa afaka manampy olona izy. Eny angamba tsy dia tearana loatra ny olona fa niezaka ny tsara hatao. Raha ny fikirizan'ny zanako ihany koa aloha dia mendry fiderana satria vao tonga avy any am-pianarana dia mianatra, vao tsisy atao kely dia mianatra akoatra ny hoe milalao. Eny mahafinaritra zany, tonga sady aty aleo hoe karakara sakafo aloha satria mba nisy mba nietinety kely teny ansena dia karakara sakafo dia mba atao tsaratsara ny sakafo elemana ny 2 ariva. Mahavelom-bolo ahy ihany koa ny ezaka sy fikirizan'ny zanako satria mahay ary zaza be fikirizana tokoa izy raha any am-pianarana. Hofaly zao izy raha maharefa andeha hanao excursion ihany fa nahita voly dada.
raha pitsony dia anainga ho any Antananarivo ny janako sy ireo mpiara-mianatra rehetrarehetra aminy ndao foazina amin'izay ary izy aloha dia andeha ho eny am-pianarana androany no ahitana ny toromarika faraparany mantsiny ho amin'io dia izay ho ataon'ireo mpianatra raha-pitsy io tafita ampifoaza amin'izay letsy tena za efa mivavaka eto levonvoy fa dada tonga dia nataoko tsy posisy fotsiny tamin'ny dada fa za efa tsy natohontsony teo ay ve dia hitany lahy daholo zany nataoko rehetrarehetra teo hitako daholo ny sakafo nikarakarainy dada zao hitako dia dada le mipetrapetraka iny koa hitako dia dada le sasatahe koa hitako sady izy ohatry mibongobongo maso voamazaina tsy bongo masy lesy fa faly loatra satria raha pitsonareo no andeha dia ahitan'izany Antananarivo zany dada aloha eto foana fa tsy afaka miaraka mandeha antsika satria raha ohatra ka mandeha any dada dia nentimanana tsy ampy eny fantatro zany fa raha mba nitiako zao dia mandeha dada satria le mpianatra rehetrarehetra reny misy ny azony ray aman-dreny sasany mandeha dia afaka manampinampy any fa atao ahoana moa fa tsy maninona rehefa tsy afaka dada fa za tena mankasitraka tena misaotra dada fa tena miezaka be dada dia tena afaka nandenana excursion ihany eny lesy dada nge manampy an'ny lafoana tadio tsara fa ninninona fiainantsika dia izay mahasoany zanako ny ataoko foana zany dia ndao misasa dia misakafo ohatra ny mahazatry dia andesika ho any am-pianarana satria androany ny fandaminana faraparany amin'ny dizy ho ataonareo raha-pitso tena ataoko rapitapita be mihitsy fa za efa te ho any zao eny hoe inona daholo ny toy mahika etraetra dia rehefa avany zay tonga dia ataoko milay be ny anatata ny examenko zany eny ny lesy misaotra zanako dia ndao amin'izay tsika andeha ary zao ry tafita rehefa andeha nareo satria tonga sady tiany fotoana dia endry tsara ny andalana any tsy manadaladala mpampianatra tsy manelingela mpampianatra toromarika rehetrarehetra izay efa nitenenina omaly sy ny androany maraina ihany koa ajana tsara daholy zany dia endry tsara ny zanako dia hitondra voandalany dada tadako ny koa zany ino voandalana oetiko fa za dada tena enjo be dia hitondravako zavatra voandalana oetiko any dada zao tantaran'izay zavatra ataonao ihany za dia voandalana anankiray konkomeko any dada zako tsy maintsy afaka CPE zany dada eny lesy mirarisoa ary dia bon voyage nareo dia tsara mandroso tsara miverina endry tsara ny zanak dada ao fa tsy nany dada rehefa tonga nareo eny ary zay fa mirarisoa dia soavadia dia mirarisoa koa dada dia babay eny ary iny fahalasana nainga ny fiara hitondra n'ireo mpianatra andeha hiazo any trainy vohatra mba hitany fahitan'ny olona ihany ny zanako raha ny resaka omaly dia ireo mpiara-miasa mivantana amin'ny sekoly no mandray atananareo mpianatra zay hitsidika ireo toera manatantara misy ireo olona malala tanana ihany koa izay ny resaka taminay tao anatin'ny fivoriana omaly fa afaka manampy tsara ry zareo fa jerenany akingan'ireo zaza aorinan'ny fanadinana CPE eny aleo amin'izay aloha ody ary hikarakara an'ilay taninay mianaka kely zay tonga sady tatarako zavatra mahafinaritra be dada fa aleo rehefa tonga ny atany tonga soa ny zanako tonga sao daolinareo rehetrarehetra dia mino fa mitondra voandalina be ny zanako dia rehefa tonga ny atrano sika dia mihoana tsara ihany koa fa misy zavatra ho tenenin'ny dada rehefa tonga ny atrano ndao ary hody sika ndao anainga fa ny androko efa somary miarivariva ihany sa mbola matahotra mandeha amin'ny alina lehilahy efa olon-dehibe eo kosa
Tso, za tsy matahotra izany intsony fa za ve efa hiankasepy eo dia mbola atahotra ihany fa ny dada koa izany. Tonga lesika ndao voanandrano dia ndao androso. Efa voakarakara daholo ny sakafo satria fantatro hoe reraka tsara zao ny zanako hoe. Tena reraka be mihitsy ty izay nandenivy. Hitany dada, tonga tatazako fa tena... Ao aloha mipetraka dia rehefa eo tantarainy. Ka za efa dia tataza beko. Ao ary tantara ao e. Hitany dada, izay zany nandeha teny amin'ilay hoe rova manjaka miadana izay, dia hitany eto daholo misy satroka ao, dia misy anaran'olona be dia be dia ilay mpanjaka mifandimby ireny hono. Dia hitany dada, any amin'ilay tamin'arivo koa izay nandalo tany dia misy anjely baoby vao narana, nefa ilay tany ery anjevan-tanàna tsisy anjely koa. Mahafinaritra izany. Dia inona ihany koa ankoatran'izay? Dia hitany dada, tena saika adiniko fa ato anatin'ity kanina aty misy soratra hony atondro any dada hony fa soratan'ilay olona ireny ny karineako. Nisy ankizy anankiroa izay dia soratan'ny zareo ny kaziny anay fa za zao tsy haiko hoe beto ngambany zao izay. Ao taty ary jereny. Ao hoe jerena? Ito izy ity soratra ito. Ho an'Andriamatoa Njakatiana. Toatrany somary sarotsarotra koa ny mamaky an'izany soratra zany. Eny mba klasy 3e ihany moa ny janona dia mba mahay manoratra nefa toa somary sarotsarotra ihany mamaky an'ity soratra ity. Vao antso aty ampianarana ianao ampitso fa misy resaka tsy maintsy ifanaovana aminao dia aza tara fa amin'ny valorany fotoana. Inona ndray rety manao sy ny eto ambany iza hoe ty anaran'ity nantenaina monsieur nantenaina ndraso fa ho any ary rapitso hoe ty amin'izay lesy ny karneany lafa efa vita. Dia inona dada ny soratra tao za zany be de tsy fahabedesana ka fa miaraka makany ampianarana tsika rapitso amin'ny valo dia ndao amin'izay misakafo fa mangatsika ihany ny sakafo dia rehefa avy antsika matory sady laza ho reradreraka. Tena rerajeraka mihitsy sady mandreraka be ilay mandeha tobila lavitra be dada. Ndao ary atory amin'izay tsika rehefa lany ny sakafo Tonga ty ampianarana lesitsika ndana mianatra fa efa io ny mpampianatra ny lesana efa miandry. Za kosa dia amonjy ny biraony talen'ny sekoly. Dia mazotoa tata, za ve anjasy ny tata rehefa mody. Raha ohatra lavalava ny resakay dia miandry ny lahy fa raha ohatra ka fohifohy dia mety mody aloha fa any an-trano miandry zany Iny dia mazotoa konko tata zany dia hianatra aloha fa maika afaka CPE. Iny ary mazotoa ny zanako. Ito kosa efa miandry eto ambaravarana eto nga talejekoly inona indray ireny ny zavatra ho azoko ato dia mety hoe noho ny tsy fanarahana an'ireo fepetra rehetrarehetra noho ny tsy fisian'ny vola ve dia mety ho voaroakato ny zanako nefa anao CPE sa hoe tsy azo taratasy fampanatsoana ao amin'ny fanatrehana ny fanadinana ny amisa fisanany ratsy evinsoa. Ito koa izy efa mikopakopa tanana dia aleo aloha eny amin'iny. Miaraba Andriamatoa Tale. Miaraba anao dada nitafita mandroso ianao dia mipetrapetra. Misaotra tompoko. Miala tsinina mpiantso anao aloha amin'izao maraindraina izao. Mino fa voarahinao tsara zany ny taratasy izay nalefa. Efa voavaky tsara tompoko. Ka tsy zany mantsy fa efa fantatrao ihany fa misy ny fiaraha-miasan'ny sekoly amin'ilay mpandraraza miantoka antsika moa zany manampy antsika dia rehefa natao ny fisafidianana sy ny fijerevana ireo ankizy mendrika indrindra tamin'ity taona ity dia hitanay ary tsapanay fa ny zanakao dia hitafita izany. Izy no mendrika indrindra ka tsara vitana nahazo no fiantohana mamempoana ny fianarana rehefa afaka CPE izy hatramin'ny fahafitan'ny fanadinana bakalorea.
Ie, tena mankasitraka tompoko, tena mankasitraka satria anisany mijery ny madinika tokoa nareo. Eka zay indrindra ilay izy moa efa fanampy efa natao dia tsy maintsy mitanterana ary mirary soa be lehibe anao ihany koa teneny tsara tafita mba hianatra tsara hitoy-atrano fa efa zava-dehibe zao vitana azony zao. Tena mankasitraka tompoko dia mirary soa angamba ny angatadalana kely aloha angamba satria tena faly tokoa ny fo dia tsy hay hoe inona ny avaly anareo fa Andriamanitra manakare-pahasoavana ny amaly soa anareo ny asany atrano ihany koa nefa mbola miandry dia tsy maintsy anatanteraka kely an'izay mba kinasy. Eny ary dadany tafita tsy maintsy iny fa mahazo afaka mandeha ianao izay ary ny mialatsiny fa somary nanelingelinanao amin'izao andro maraina izao dia mirary soa indrindra. Ie, tsisy tsiny dia misondrota voninahitra tompoko. Eny ary veloma indray. Eny ary mirary soa. Ndray zany hafaliako tena saika tsy tavavoaka ny varavaran'ny gatalia tena faly dia nafaly tokoa nefa faly sahirana aty satria tsy maintsy andao azan'ilay zanako izy moa tsy maintsy ho afaka CPE ary hitako ireo ezaka ny rehetrarehetra fa mora foana aminy mandingana n'izany dingana voalohany zany eo amin'ny sehatry ny fanadinam-panjakana. Faly ihany koa amin'izay fotoan'izay fa afaka CPE izy nefa ohatran'ny akoho kely tsy mpazapotsim-bary faly sahirana dia andao ako ny zanako dia zaho rery zany sisany eto nefa naizana zany ara adingana ray atafita azy ho any amin'ny ambondrindra sy ireo izay kinasana izy any aorianany satria misy miatoka rehefa afaka CPE hatramin'ny fahazahoan'ny fanadinana baccalauréat raha araka ny tenenin'ny Andriamatotale teo. Dia onjokonjoko za samy rery indray zany fiainana manomboka eto nefa tsy ampahafantarana ny tafita hoe malahelo hafa tiana ho aseho amin'ny eny foana ny endrika falifaly sy miramirana ary vonina hiatrika ny fiainana sy misy rehetrarehetra. Iny fa tonga ny zanako avy nianatra miramirana ery afaka 3 andro no fanalana ny fanadinana CPE izay ao ataon'ny tafita ny akanjo ihany koa efa mba voavidividy daholo mba hitovizany amin'ny be sy ny maro analan'izay fanadinam-panjakana izay iny izy fa efa tamy dia ahoana dona kely ny zanako. Dona kely dada dada falifaly be mihitsiny dia za koa vao nahita ny dada to dia falifaly be mihitsiny tena faly lesy misy vaovao mafaly lazaiko an'lahy fa avy aloha mipetraka ety akaiky ny dada. Tata ao any alohaloha nalaka tabla kely fa za koa tsemoka be na zakazaka be teo fa za koa misy zavatra teneniko ny dada zay efa avy eo. Eny ary dia nenizany alefa voalohany. Aleony ny dada fa dada olon-dehibe dia izay kely manaraka eny foana fa ny olon-dehibe aloha miteny voalohany dia izay mihaino. Eny ary mankasitraka aloha amin'ny fanajana zao lesy hitan'ny lahy rehefa iny lisan'ny tany Antananarivo iny dia nisy ireo mpiara-miasa amin'ny sekoly mivantana zany hoe ireo mpiara-miasa akaiky dia misy fanampiana omen'ireo izay angambany efa fantampantatra lahy ihany tamin'ireo ankizy tao aloha izay zokiny lisany dia tsy maintsy mandeha makany Antananarivo zany lahy etoan'ny zareo ireo vao afaka CPE dia zareo no miantoka mandra-pahatonga ny baka zany hoe rehefa lehibe. Anjekako tena faly be dia verina anjay zany dia anjay zany ny anasa dia makany koa zany dada moa ho any akany zany zay sy dada. Satry niaraka ny fa dada ange tsy afaka mandeha fa ny tranontsika tsy maintsy jerijerena dia ny fambolena sy fiompiana ihany koa ny fiompiana efa mba manomboka miroborobo kely ny fambolena ihany koa efa manomboka mihatsara dia dada tsy maintsy mikarakara andreo dia mandeha efa vokatra ho an'ny lafoana rehefa tonga anareo. Dia za zany tsy handeha vao tsy mandeha dada. Tafita tsy mety zany zao hitanao ny anaranao tafita
de ny tanjontsika ny atafitanao de zay tanjona zay anarana zay miara-dalana eny foana miaraka amin'Andriamanitra ihany koa de ireo olona zay manampy any lahy de manampy antsika ihany koa de miara-miasa eny sika de rehefa malalaka dada nge misy fotoana de tonga any de misy fotoana ihany koa nge nareo manao vakansa de tonga aty amin'ny dada rehefa fotoana ny fialan-tsasatra eny azany tena andeha zany za de fa rehefa malaelo ny dada zany de inona ny atao zao hoe efa niresaka izay ary mbola tsy maintsy isy ihany koa niresaka fa miantso ary efa malahelo na miresaka amin'ny mpitaizanareo any de miantso any dada rehefa malahelo satria tsika mbola manana telefony eto am-pelantanana hoe faly be zany venona ny Antananarivo indray de hianatra zany de mitovy amin'ny olona rehetrarehetra indray hoe ye faly be koa lesy tena faly fa na izany aza mbola tsy misiokotsika satria tsy tafavoaka ny ala fa mbola misy dingana anankiray izay tsy maintsy ataony lahy de ny fanadinana CPE afaka 3 andro daholo misakafo de rehefa avy eo mianatra de mamerimeri-ndesina kely de matory amin'izay rehefa avy eo ndao azany Dado, tena afaka CPE afaka fanadinana any dada avy aloha fihin-dada ny zanako de arabaina lesy arabaina de mirary sobe debe ihany koa mba ho tafita amin'ny tanjony irina de ho tafita amin'ny ambony indrindra ihany koa lahy de mirary sosiny tsara trany amin'ireo dingana sy lalam-piainana tsy maintsy hodiavina ary ireo tanjona tsy maintsy hokanasa ary hiandrandrana tsy maintsy ho tratra tena faly be dada de tena faly de zay tany rehefa le nijerena iny de teo daholo le aman-dreny mpianatra reny de nisy ntomany fa tsy afaka de nisy ny teny hoe ilahy ho ny samba tsy tavita fa misy miatoka zao rehefa vita CPE de mba miratra amin'izay ny spenany tantalisany fa tsy de sahirana be tsonony izy de nefa nyzany zay tsy faly fa za malahelo any dada hoe ndeha andeha de tsy ahaka any dada eo moa zany zanako zany tsy maintsy mandeha fa zay hoa rehefa vakansa sy fialan-tsasatra de mandeha aty amin'ny dada de rehefa afaka miantso sy dada de miantso zany de mianatra tsara fa andaolotsika ody fa efa fantatro hoe efa afaka lahy de efa nikarakaraka sakafo mahafinaritra be ao an-tokantrano de rehefa avy eo hitatsika eo indray nytoyany eny ndao antsika ody dado za malahelo any dado za zany andeha de tsy mahita any dado an'izay ratsela be okizay zanako okizay fa mbola ifankahititsika any aoriana any rehefa zay ho teneniko foana hoe rehefa fialan-tsasatra de afaka magatinga eny zanako hoe dada koa nge malahelo malahelo dada hoe tsy araka tsony zanytsika mirahalahy ratsy elaela indray malahelo satria ilamba miaraka amiko foana sady namako ihany koa de izy indray no mba hitantarako angano rehefa alohan'ny atory malahelo fa tsy maintsy mandeha lesy fiainana daholo zany ary lalam-piainana tsy maintsy izoratsika mahereza zany zanako zany de aza mitomany tsony tso dadako aza ve mitomany de tsy mitomany lesy fa ranomasim-pifaliany reny misy ihany koa zany atao hoe ranomasim-pifaliany zany de courage be ny zanako mahereza fa vitany lany fiainana rehetrarehetra de azadiny dada rehefa tafitany arina any asa manao dada fa za enjo foana de manampy any dada kongo azy efa lehibe de le nofo zeny rehefa manofy de tantarako any dada kongo de le nofo le nitatarako voalohany iny manana fanirina be mba ho tonga amin'iny tanjony iny de miezaka eny lezy
Mirarisoa dia Andriamanitra ny tantanatra ny diantsika mianakavy a. I tantanatra ny ihany koa ny diantsika mianaka. Inoko angamba fa falibe izao ndrenilay rehefa mahita sy mariana izany. Izy efa eny ambony eny miaraka amintsika eny foana. Eny dada, sy dada dia mirarisoa fa dia andeha izay fa efa vonona ilay olona efa hitondra anay dia andeha izay fa efa io misy nantenaina dia andeha izahay. Eny lesy izay dia mirarisoa dia tsara mandroso tsara miverina dia mahereza foana ny zanako dia azadiny foana ny mametraka ny fiainana sy ny zavatra atao eo am-pelantanan'Andriamanitra. Izy mianaka tantara nosoratan'ny Ravalomanana.